Zay ny amin'iny fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray notontosaina ny talata fahatelo amby roapolo ny volana desambra teo tao amin'ny rezimanta ny tafondro mavesatra na ny RAL tsy mahabe omby imeritsy atosika ny famindram-pibaikona teo amin'ny colonel Raoulson Robert komandin'ny rezimanta teo aloha sy ny colonel Trangavelo Randrianasolo Philbert izay nisolo toerana ity colonel ity. Notontosaina ny talata fahatelo amby roapolo desambra tao amin'ny rezimanta ny tafondro mavesatra na ny RAL tsy mahabe omby imeritsy atosika ny famindram-pibaikona teo amin'ny colonel Raoulson Robert komandin'ny rezimanta teo aloha rehefa nibaiko izany nandritra ny 5 taona sy ny colonel Trangavelo Randrianasolo Jean Philbert. Ny fikirakirana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny tafondro moa ny tena mampiavaka ity tobra ity. Asa miandry ny komandin'ny rezimanta vaovao ny fanohizana vojakojana ireo fitaovana sy ny fanavaovana ny fanazaran-tena na ny école à feu izay fanao eny tapiketsana nanomboka ny taona roa ny fanesy izay raha tsy nisy mihitsy nandritra ny 30 taona. Nosoritany Général Rabetokotany Jean Andrianevso lehibe ny herivonjitaitra izay nitarika ny lanonana fa tsy voatery mamita 3 na 5 taona lehibe ny toby fa miankina amin'ny zava-bitany ka azo ataony manala azy na amam-bolana aza rehefa tsy mahafa-po. Tonga namevonahitra ny lanonana moa ny amiral Rakotoarso Lucien lefitra faharoa ny lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy notronin' ireo olo manakaza sivily sy miaramila.